amin'ny mahavondrona arabaritra ny komeza moa dia anisan'ny mbantoerana tao anatin'ny fiaonana ny makasika ny fifanakalozana arabaritra sy ny fampandrosoana ny industrie tamin'ity taona iterahany teo dia ny industrialisation inclusive et durable io ny loha hevitrano raisina ny tao anatin'ny fivoriana lehibe ao anatin'ny komeza zany anisan'ny ndray anjara tao anatin'ity fiaonana ity ny ministra malagasy misahana ny industrie izay manana fanazavana ihany koa hoe araka mbolazana teo hoe manome asa fa zany hoe zany inclusive zany dia miainga chaîne de valeur zany miainga hatrany amin'ny tantsaha dia mihodina ahodiny industrie dia ahondrany zavatra zay na commercialiser zavatra zay zany mampisy valeur ajoutée zay zavatra zay ary ihany koa misy devise miditra amin'ny kitabolam-panjakana rehefa resantsika ombeny mahazava-dehibe zany ary hitantsika zany izy io fa tena ao anatin'ny thème ny komeza mihitsy zany industrie zany ka eo moa zany hitantsika fa misy résolution ny raisina zany hoe ny CBC na ny komeza business council izay nametraka résolution be da be mahazava-dehibe satria ny secteur privé na ny PME no acteur manodina ny fiarakarena amina firenena anankiray zany zavatra zany moa zany dia tapaka teo fa tsy maintsy isy ny fanampiny ny fitondram-panjakana ihany koa zany hoe misy moa zany ny partenariat public privé ary misy ihany koa ny fametrahana zany hoe financement an'ireo PME reo mba tena hoe ahazona azy mihodina aty amin'ny région komeza zany zavatra zany ary ny resaka certification zava-dehibe indrindra resaka norme qualité dia efa manao an'izany tsika eto Madagasikara fa izay moa zany iarahana amin'ny région zany résolution zany fa tsy maintsy ho atsaraintsika foana zany zavatra zany eto Madagasikara ary fatatsika moa zany fa mbola tsy ampy ny industrie eto atsika tsy manana afa-tsy 210 industriel atsika eto Madagasikara kanefa zay zavatra zay raha ohatra ka hoe tena hoe zahantsika mampitombo azy satria 86 industrie amin'izay no membre ao anatin'ny CIM zany manambara fa tsy ampy ny industrie eto amintsika